Midemissione hanareo regny. Izy koa fa tsy tia ty filoham-pirenena sy fitondragna ty anareo. Midemissione anareo fa tsy hagny midradradratra mandeha manaratsy ny fitondragna izay hitatsika tsika tsy jambatsigila fa magnano ny fitondram-panjakana. Izy koa lehilahy zalahy, midemissione anareo bakô nareo mitety tanàna jiaby. Ka okatsika mila mahilo atsika vahoaka ny sava. Tsy olo baka timotimo hagny zao andeha ivazavaza amitsika tohy. Tsy olo baka timotimo hagny zao andeha kadala atsika tohy. Ataoko amin'ny volon'andreo tsara beka avy amin'ny lavaka sofindreo. Tsy olo baka timotimo hagny zao andeha ivazavaza amitsika tohy. Tsy olo baka timotimo hagny zao andeha kadala atsika tohy. Ataoko amin'ny volon'andreo tsara beka avy amin'ny lavaka sofindreo. A few moments later. 1 hour later. Flashback. 2,000 years later. Niany za dia agnano velomanareo, agnano baibay aminareo. Miaraka atsika eto an-toerana mipody amin'ny fiarahamonina atsika eto. Ka tampitry nanomboko nomoaly igny ny maha-depite ny tegnako, maha-depite nareo za. Ka eto dia mipody amin'ny fiarahamonina. Mety misy miravoravo amin'ny fialan-tena eto, misy ny malahelo. Azakivy atsika tsy mampagnino zegny io toerana fandiniasa. Fa za zegny magnano etoky anareo fa Joseline dia tia vahoaka Antsiranana. Joseline dia miray hina vahoaka Antsiranana. Joseline dia tia fampandrosoana ho Antsiranana. Misy tologno nandalo teto zay rahantsika mahalala natonga ny renversement ny fitondragna teo aloha. Ka amizao fotoagna dia nisy didy zay navoaka ny HEC zay tsy ho laviko ary magneky ny tegnako satria ifandimbiasagna ny toerana, ifandimbiasagna ny seza, ifandimbiasagna ny fagnabeazagna. Nagnabetsika teto ny fampiteza tsika teto. Ka eto dia tsy managna lolompo, tsy managna alahelo amin'ny vahoaka ny Diego ny tegnako satria be maro ny raha nirahantsika teto. Nisy lesona maro ny resiny, nisy hanatra maro ny resiny, nisy ataka maro ny resiny. Fa tsy nataoko ho nakivy zaza zavatra zay. Fa nijoratrano Joseline Maxime satria nisy dily nataotsika teto. Dia ho atsika hoe zaho dia vogno ny aradia aminareo vahoaka Antsiranana na misarotro na miatsaratsarana. Karaha zegny koa nataonareo taminakay, matoanareo nametraka zaho. Nataonareo ho deputenareo, nisy raha nambesanareo taminakay, nisy raha niarahantsika. Ka eto dia velo mpisaoragna zaho hoe mikomasa amin'ny tsipiapia, amin'ny zanaka, amin'ny zafy, amin'ny tanora lahy sy vavy, amin'ny ray aman-dreny hampagnay, amin'ny ray aman-dreny haradrazana. Dia velo mpisaoragna sy fankasitragna aminareo tamin'ny famalavalagna, tamin'ny fiaragna zay nataotsika teto tamin'ny Antsiranana. Niany za dia agnano velomanareo, agnano baibay aminareo. Miaraka atsika eto an-toerana mipody amin'ny fiarahamonina atsika eto. Ka tampitry nanomboko nomoaly igny ny maha-depite ny tegnako, maha-depite nareo za. Ka eto dia mipody amin'ny fiarahamonina. Ka velo mpisaoragna, velo fankasitragna aminareo jiaby zany commenceko depuis tamintsaiky jusqu'à amin'ny olobe. Satria nareo ray aman-dreny, ny ray aman-dreny ampagnay zay namalavala, nagnanatra teto, tsy ho adiniko misaotra nareo. Ny tanora zay nobeazana, tsy sakoko ny tsy saotra nareo. Ka miandrany any
dia velom-pisaorana sy fankatelenana amintsika jiaby. Mitodiky koa amin'izay olo andimy toerana eto maliova malasagna député Sylvain Claude Sylvain zanako miaraka atsika teto tsisy ratsy ny fagnanaovana raha ohatra ka misy nitadiavagna ny tegnanay tsy amin'ny madéputé eky zegny amin'ny mahareny kitapo mbola hafaka magnamia sosikevitra raha sitrako satria miverigna amin'ny fiarahamonigny zao iarahamonigny amin'ny vahoaka jiaby eto fa ny solom-bavambahoaka ihany no ialako eto ka mankasitraka mankately maliova malasagna député Sylvain Claude ty mamanao magnamia tsodrananao satria tsy mora ny magnano raha zanako sarotry ny fagnabeazagna eto Diego sarotry ny firaisankina fa zatao makivy zanako tandriniasa ny koragnan'olo agny mitsidia ny fokontany karaha nataontsika ro eto amin'ny propagande mitsidia ny fokontany mitandriesa ny feom-bahoaka ny raha marary amin'ny vahoaka hataoviny zay mamety azy satria zay ny ilain'ny vahoaka zay nandrasan'ny vahoaka amintsika ny fampikasoagna amin'ny vahoaka jiaby ka eto dia mamerigny ny fisaoragna zareo amin'ny HCC namoaka igny didiny ary toeragna ifandimbiasana ka sarotro amiko ny hiala tsy hagnano fisaoragna tsy hagnano teny managna ny maha izy azy amin'ny maha atsika vehivavy moa ny tenantegna reny dia tsara izao ny mitafa ny vahoaka satria misy raha nambiasanareo taminaka misy raha niarahantsika teto ka tsy mety amiko za hiala ty toeragna ty manjary karaha hafahafa be izy koa nareo vahoaka anaka tsy maregny misy didiny boaka nataony moaly 10 mianada zahay tao secrétaire national ny antoko TGV ny Toliara Tinoka Roberto secrétaire national ny antoko ny Majenga Nina Rantanirina ny tegnako moa secrétaire national ny antoko TGV ny Diego dia io moa ny président CAF monsieur Madamad io koa moa ny ancien ministre atsika Soflira Ravaviko dia mi-encourager atsika jiaby vahoaka malagasy atsika miverigna amin'ny vahoaka atsika miara mitantagna ty Madagasikara malala atsika ty satria na miala amin'ty toeragna madéputé atsika mbola nisy andraikitry maventy miambigny atsika matoa atsika mbola namezanzagnahary handra mihaigny ka azakivy atsika fa zavatra tsy maintsy andalovagna reny ka mangamia tsodrano anao zazanako izy koa misy nilaigna aza miafahafa mankasitraka atsika jiaby mbola vognony moa ny tegnanay manompo ny firenena satria talohany na député za efa nagnano sosialy ny tegnako tsy hoadignako zay satria efa agnatin'ny lio ka hoany vahoaka natsiragnana jiaby courage atsika mety misy ny ravoravo amin'ny fialan-tena heto misy ny malahelo azakivy atsika tsy mampagnino zegny io toeragny fandiniasa fa za zegny magnamia toky anareo fa Jocelyne dia tia vahoaka natsiragnana Jocelyne dia miray ina ny vahoaka natsiragnana Jocelyne dia tia fampandrosoagna ho anatsiragnana ka mametraka veloma vetivety amintsika jiaby ataoko vetivety amintsika jiaby satria mbola iaraka iaigny eto atsika fa tsy mety amiko ny tsy saotra sy ankateligny anareo tamin'ny fiaragna teto mety misy ro zany raha tsy mety zay ifonako aminareo vahoaka natsiragnana jiaby mety itongilagna ny fitrasako teo ifonako aminareo vahoaka jiaby fa miverigna amin'ny fiarahamonigny zegny za azy io dia mankasitraka atsika jiaby mankateligna atsika jiaby vahoaka natsiragnana baibay veloma vetivety masina ny tanindrazana mankahery manokana ho an'ireo zay mbola ao anatiny zany vondrona Irmara zany fantatray fantatro mampitarika ny olana ny ahiahy ny tahotra sedrainy tsirairay fa mankahery anareo amin'ny lafin'izay fa fomban-javatra io ety natao hisy hoatran'izany fa tsy midika zany fa zany foana no hiainy antsika mandroatra ny fotoana nataona maro fa mankahery anareo fa mbola ao anatin'ny tinely
tsika irmara fa tsy maintsy hisy ny anjaratsika ivoatsika am'izao tinely zao ka hitantsika fahazavana vaovao hoentsika manaporofo eto amin'ny firenena fa tsika dia manana an'izay fahazotona sy fieretseretana mandrakariva ny tombotsoa iombonana eto amin'ny firenena. Ka izy zako nasolitsika Filoandra-Ratioel tsy tsony eto Filoandra-Ratioel any mbola matanjaka eto ary zay mbola anaporofona ary mbola neonay hatrany fa miasa foana zay ty fototra ary ny TZF milamina tsara mbola vonona mihitsy nanona Filoandra-Ratioel olany amin'ny troisième mandat ay makabana ho efa niomana telo lasa ndray natany amin'ny 10e mandat za tena mivavaka amin'Andriamanitra mihitsy sy any amin'ny zay inonareo rehetrarehetra mba tena mbola hotsaka troisième mandat Filoandra-Ratioel fa tsisy mavita amin'ny fitany eto dia za mbola miantso Filoandra-Ratioel tarindray amin'ny troisième mandat fa be loatra fampandrosoana ataotsika fa vonona indray koa raha olodinina amin'ny stratégie sy tactique sy technique fa raha vita amin'ny Filoandra-Ratioel any am-paladiany reo mpanohitra reo ataoko any am-paladiany tsy navita nin'inona rehefa tiany vahoaka ianao lany foana dia rehefa anova lalam-panorenana antsika dia tsy vo manao tsizy zay anao eny dia zay maresy any maresy fa tsy olona kely 900 tsy olona kely 10 arivo sy 1 alina zany akory ny sakana fampandrosoana eto.